Dingana maro no efa nataony ny mpitantana ny valanjavaboary Makira niaraka tamin'ny mpitondra fanjakana taty Maroantsetra anafoanina ny fitrandrahana vatso tsara dalàna amin'ity toerana antsoina hoe Tsaramenyandro ity izay tafiditra anatin'ny alarovana Makira. Efa nisy hatramin'ny fandroahana ireo mpitrandraka sy fandorana ny tranolay ipetrahan'izy ireo. Fa saingy nandamoka izany hatreto satria lavitra ny toerana dia tongotra 3 andro vao tonga aty. Ka raha voalasa ny mpanao hiraka dia miverina indray ireo mpitrandraka. Nodinina nandritra ny fivorian'ny OMC régional izay nitary ny préfet ny Fenorivatsinanana teto amin'ny Brown district ny Maroantsetra ireo vaolona maharitra hanafanana io fitrandrahana tsy ara-dalàna io. Niaraka ny kondoa teto ireo solon-tena ny parlementaire Rotonta, ny ben'ny tanàna voakasika, ny mpitantana ny valanjavaboary sy ny talimpatra ny tontolo iainana analanjirofo mba amin'ny solon-tena ny sampandraraha ny renan-kibotany analanjirofo ka nisy ny fehinkevitra tapaka teto. Zany hoe misy fidinany fotony no sensibilisation koa efa ilaza sady ampiomana am'le olona fa hoe tsy maintsy hoisy le fanesorana avy zareo amin'ny toerana io. Ny faharoa dia hoisy le appui au développement ataon'ny VCS sy ataon'ireo mpiara-miombonantoka maro ho an'le manodidina an'io atiala arovana atiala Makira io zany. Fahatelo moa dia tsy maintsy irosoana le fanesorana an'ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna amin'io atiala arovana io. Efa 4 arivo mahery ny mponina aty Tsaramenyandro rano vaovao azo, ao ny mpitrandraka, ao ireo mitady vola mivarotra. Efa mananika ny 20 hektara ny fahasimbana hoy ny tompon'andraikitra. Ka antony tsy maintsy handraisana izao fepetra izao ho fitsinjovana ny harena voajanahary.